fantatra izao fa anisy nivarotra tamina olon-tsotra maromaro ny antsasamanelany tany-panjakana. Misy ny foibeny Artek Nivandry ny tafavatra tamin'ny mpanao gazety moa ny ministra tompon'andraikitra. Tsy maintsy averina amin'ny ministera ireo tany ireo hoy ny ministra satria tany-panjakana. Mitatitra izay Vola Rafarasoa sy Rodriguez Zafmahaly. Mirefy 2 hektara ary mitety-bidy 3 lavitrisa sy 400 tapitrisa ariary io tany-panjakana misy ny foibeny Artek nisy nivarotra tamina olon-tsotra maromaro io 900 metatra tora-droa sisa tavela. Tato zany mbola misy parcelle kely mijanona any poste pa igny efa lasan'le kasitrahana. Tany panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra izy io araka ny fanazavana rehefa antaona maro nametrahana ny Artek teto antokondra rairay ao anivon'ny ministera mandrindra ny tontolon'ny teknôlôjia ny fifandraisana eto Madagasikara. Entitra ny ministra tompon'andraikitra tsy azo ekena hoy izy ny famarotana ny fananam-bahoaka tsy maintsy averina amin'ny ministera ny taniny. Ny zavatra angatahako fotsiny hoe zay olona tady vidividy an'io tany io amin'izao fotoana izao dia mba mangataka mba tsy vidividy tany mba mandinika koa rehefa mividy tany ianao fa tsisy olona zany ka mividividy tany fatany ka raha ohatra ka fa misy bâtiment eo amboniny dia mba jereo tsara ary raha ohatra ka mipetraka eto amin'ity zany ty en face ny ito ny tena fahafantaran'ny olona anazy la cité io dia aza mividy an'io tany io aloha na fa sao dia ahitan-doza satria tsy maintsy ataonay zay iverenany olo amin'ny ministerany poste satria zavatra tany ngeza be ary tany manana valeur ngeza be io zavatra tokony menany hita zay hoanaovana azy rehefa amin'ny manaraka any fa zavatra tokony héritage ho an'ny vahoaka ho an'ny zanaka aman-jafy fa tsy azo atao zany mivarotra tanina ministera zany amina olona tsotra na orinasa fa mbola misy zavatra be dia be ho anay koa fa ty fotsiny aloha nalainay satria ty nitana hoe tena flagrant be mihitsy. Tamin'ny taona 2014 nanomboka nitranga ny olana araka ny fanadihadiana efa nataon'ny teto anivon'ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary efa misoratra amin'ny olon-tsotra ny vidy azy avokoa ireo rehefa tany efa lafo ireo. Tokony amin'ny lalana varotra mety ho ahafahana azahoana olon-tsotra anazy. Ny fanjakana nefany sy ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra dia raha ny antota-taratasy eo am-pelantananay dia tsy ny varotra tany mihitsy. Raha ohatra zany misy olona nahazo tany izay an'io ministera io amin'izao fotoana izao dia tamina lalana fomba tsy mazava sy azo antoka fa tsy manara-dalàna no nahazahoan'izay olona izay an'ilay tany. Ka rehefa zavatra tsy manara-dalàna dia zoan'ny ministera ny mitaky ny famerenana ny tany amin'ny ministera satria tsy azo ekena mihitsy ny hoe tany mpanjakana tany ministera dia ho alain'olona tsokosoko fotsiny. Mbola manohy ary manamafimafy kokoa ny fanadihadiana momba ity raharaha ity eny amin'ireo ministera hafa voakasika izay ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra nilazany tsy handevitra ihany koa satria baiko avy amin'ny filohampirenena ny tsy maintsy hanarahamaso ny tany-panjakana toy izao.